Misaotra indray izay mampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny rovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ao amin'ny fanjakany zanany malalany. Kolosiana 1:2-13. Tsy misy toerana ho an'ny fahakiviana. Mahafinaritra ny lohatenin'ny hafatra izay omeny tompo amintsika amin'ity andro vaovao ity. Tsy fantatsika zavatra iseho, mety hisedra fahakiviana ianao amin'ity tontolo andro ity, kanefa ny hafatra dia hoe tsy misy toerana ho an'ny fahakiviana. Endreny ankaton'izany teny zany, raha miezaka mandanja isika dia hita fa tena lalina sy mafonja tokoa ny hevitra zay fonosiny ilay ten'Andriamanitra voalaza amin'ny Kolosiana 1:2-12 ka hatramin'ny 7:10 izay milaza manao hoe adaovy antsika ka misaotra ny ray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany. Isika izao no volavolaina mba ho vonina, onina any amin'ireo fonenana izay voalazan'i Jesosy Kristy manao hoe fandeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, dia ho avy ny ray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa, toerana izay rahantsika miara-monina amin'i Jesosy Kristy. Dia isika dia ny etỳ tany no volavolaina mba ho vonina, onina ny amin'izany toerana izany. Dia izay no voalaza ilay ten'Andriamanitra manao hoe nahafaka antsika tamin'ny fahefany maizina. Raha ny marina, inona ary ny fialan-tsiny ananantsika amin'ny firesahana momba ny fahakiviana sy ny tsy finoana ka manangona ny aiziny manodidina antsika, isika arakaraka ny resantsika momba ny finoana no ampitombo ny finoana ao anatsika, arakaraka ny resantsika amin'ny hafan'ny fahorianao sy ampitomboanao izay mba azahoanao fangorahana no hitombony fahakiviana ihany koa sy ny fitsapana ao anatinao sy ao amin'ilay olona izay iresanao. Nahoana ary ianao no mitomany noho ny amin'izay tsy azonao hidifina, miomana ho amin'ny fisondrotan-toerana isika. Miomana ho amin'ny fisondrotan-toerana isika avy amin'ny sekoly ity tany ity izay fitezana famolavolana toetra ho amin'ny fiainana ho avy, ho amin'ilay fiainana izay tsy misy fahafatesana intsony, dia tsina zany fa sekoly lanitra izay toeram-pampianarana ambony kokoa no ny eto amin'ity tany ity izay andrasan'i Jesosy atsika izany. Dia tsy natao hiankina amin'ny hery voafetra eto amin'ity tany isika, ka mila mandresy ireo zavatsarotra ampinoana tokony hijerena an'Andriamanitra. Aoka izy ino fa azo ny ampiasaina mba azahoany fandresena ny fanomezana rehetra avy amin'ny lanitra. Dia maniraka n'ireo anjely amanarivony amanalina Andriamanitra mba hiasa ho an'ireo izay andova famonjena. Koa amin'ity anio ity dia manasa antsika Andriamanitra mba hanakatona ny varavarana mitodika amin'ny tany ka mampifantoka ny fisainantsika eto amin'ity tany ity, ny fijerentsika eto amin'ity tany ity, fa kosa hanokatra ireo varavarana izay manandrify ny lanitra mba hibanjinantsika ny any ambony, hisainantsika ny zavatra any ambony, mba handrotrahan'Andriamanitra mivantravatra ao am-pontsika ny voninahitra izay mamirapiratra avy any amin'ny tokonam-baravaran-lanitra. Tsy misy toerana ho amin'ny fahakiviana. Raha izany ten'Andriamanitra izany no raisintsika, dia tsy ho tratra ny fahakiviana isika eto amin'ity tany ity. Andeha hoentsika ambavaka ary izany. Raina sy ny an-danitro, aoka mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany teny izany.
mino izahay fa ianao dia manomana toerana ho anay tsirairay avy, ary izahay ankehitriny dia volavolaina mba hovonina onona ny amin'izany toerana izany. Aoka mba ho tanteraka eo aminay izany fanamboarana toetra, famolavolana toetra sy fiainana izany homendrika ho any amin'ilay fanjakan'ny lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.